Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Nandritra ny fotoam-pilalaovana baolina kitra tany Bilbao ny 12 Jiona taona 2027 dia voalaza fa 17 segondra monja taorian'ny kiririoka izay nanombohan'ny lalao no nahatafidirany Brian Robson ny baolina voalohany. Ary dia io zava-bita tsara indrindra ny mbola mitana ny laharana voalohany teo amin'ny fotoana fohy indrindra izay nahafatesana baolina kitra nandritra ny lalao rehetra hatramin'izay. Tena tsara izany mipetraka amiko sy aminao ary ny fanontaniana manao hoe segondra firy, minitra firy, ora firy, andro firy, volana firy ary taona firy taorian'ny baiko nolazain'i Kristy kosa re no mba nanantanterahako sy nanatanterahanao ny teniny isaky ny mampity izany amintsika izy fa voasoratra hoe fa aoka ho mpankatò ny teny ianareo fa aza-piaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Jakoba 1:2. Amen. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Fankasitrahana tanteraka no atolotra anao manaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana amin'ity anio ity. Mirary indrindra ny ekipa rehetra mba hahasoanao fandaharana rehetra renesinao koa dia manasanao ary ankafiferahana mandrakariva. Anisan'ny mahatonga mpanjifa hifandrombaka amin'ny vokatra iray dia satria ilay vokatra no karakaraina tamin'ny fomba ara-biolojika. Tsy nizezika ihany io fa eo dia io ihany koa ny fanafody ediana amin'ireo bibikely sy ny aretina maro mpamely ny voly. Ary izany indrindra no amporisihana anao ampiasa fomba ara-biolojika raha azo atao mba hahasoanao sy ireo mpanjifa mihinana ny vokatra vokarinao. Iresaka mahakasika ny fiadiana amin'ny bibikely mpanimba ny voly iray indray, ny namana teknisian'ny fambolena sy ompiana tsy izany fa Ramatoa Fanjanirina Randrianarsoa, izy no izara izany eo antsika. Miarabanao. Miarabantsika mpiain'ny fandaharana miaraka amin'ny AWR. Inandray no bibikely mpanimba voly resahana amin'ity anio ity? Ny ramerina. Ahoana re no amantarana fa bibikely ramerina no mamelo ny voly? Miorina ny ravina dia maina ny voniny, maina ihany koa ny tao. Tsy mifidy fotoana amelezana ity bibikely ity fa na ririnina na fahavaratra dia eo foana izy. Izay zany, miorina ny ravina, maina ny voniny voly ary maina ihany koa ny tao. Ramerina izay mamelo ny volontsika. Sady mamelo ny voly amin'ny fotoana rehetra izy, na ririnina na fahavaratra, izany hoe na maina na mangatsika ny andro, na avy ny orana. Dia inona ary no tokony atao amin'izany? Sakay pilokely 2 sotro lehibe, ampiana molalo 2 sotro lehibe, efa samy voatoto malemy tsara ary ataotsika ao anaty rano 10 litatra. Afangarontsika ao izy ary avelantsika ilonao indray alina. Rehefa izay dia tatavanina ka afafy avy hatrany eny amin'ny fambolena. Amin'ny andro mafana no anaovantsika amin'ny famafazana. Faharoa manarak'izay, ravina taretra 5 kilao. Mbola ady amin'ny ramerina ihany izy ity.
dia nitetehana madinika ny ravina taretra. Ny ravina taretra 5 kilao no alaitsika. Lomantsika ao anaty rano 10 litatra mandritry ny 12 andro. Izany hoe ity ravina taretra ity zany efa nitetehana madinika. Dia apitsika savony gasy anankiroa atao lakôly hitazomana an'ilay fanafody ampiraikitra azy amin'ilay fambolena. Dia arotsika isaky ny 2 andro zany izy ity, saromana tsara mba hahatonga ny heriny tsy ho lefy. Misaotra indrindra tompoko. Fanafody karazany roa no natolotra anao teo, samy azo edina amin'ny ramirina avokoa. Raha sendra tsisy ny pilokely sy ny molaly dia ampiasaina ny taretra. Aleo averintsika kely mihitsy ary le fanamboarana azy teo e. Raha sakay zany no atao dia sakay pilokely voatoto 2 sotro lehibe, 2 sotro fihinanana zany io, miampy molaly voatoto 2 sotro lehibe ihany koa. Atao anaty rano 10 litatra, afangaro tsara dia avela ilona mandritry ny alina iray. Rehefa tonga maraina dia tatavanina ary afafy avetrahany ny fambolena iny rano azo iny. Ka ny tsara dia amin'ilay ora mampafapana iny no anondrana azy amin'ny fambolena. Ny karazan'ny faharoa natolotra antsika teo ihany koa dia inona moa izy teo? Taretra. Taretra hoy ny teknisian'ny fambolena sy fiompiana teo. Taretra 5 kilao voatetika madinika atao anaty rano 10 litatra. Miampy savony gasy anankiroa. Lomana mandritry ny 12 andro na tapa-bolana. Dia saromana tsara ka aroarona isaky ny 2 andro. Mandrapatapitry ny 12 andro zany na tapa-bolana. Isaky ny avy miaro azy zany ianao dia saromy tsara mba tsy ho lefy ny heriny. Vita izay dia vonona ny fanafody ampiarina amin'ireo volo izay atao. Miady amin'ny ramerina ihany koa zany. Samy fanafody ara-biolojika avokoa izy ireo. Ampiaro zany dia ho resy ireny bibikely mpanimba volo ireny. Zoanitra no nanomana sy nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainanao anao. Rilahy kosa ny teo amin'ny lafiny teknika izay samy rary fahombiazana ho an'ny asa tao rehetra. AWR Téléphone 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Bofaly miarahabanao rolahy, bofaly mamompoka ambaravara ao hilera ity saotsindragnahary koa antragnonao atoa. Ary mino aho fa manokatsy radio hinaniko, mino aho fa aminao agny baiboly sy ny stylo naniko andraisanao anao ty ny raha iaby volagny etoa. Ary vonina tanteraky hagnorky ny sitrapondragnahary zay volagny etoa. Mialohan'ny hangdinitsika ny baiboly ary moadia handeha tsika hivavaky tseky. Nagnahary hagnaboagny nahary anay, nagnomianay ty fotoa toy koa ery heo. Handinihanay ny teninao, hijinganay ny sitraponao, vohao ny fonay, vohao ny sainay, ary miteza ry amihitsy ro hagnampy anay, hahazoa ay ny raha ho volagny androany. Nagnaranao Jesosy ro angatahako sao avaka sao. Amen. Amin'ny Apokalipsy toko faha 7:10. Apokalipsy toko faha 7:10. Ngandininy faha 4 sy ngandininy faha 7. Misy teny manao izao. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo foan'ny lanitra, nanana filasan-tsara mandrakizay hotorina amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena re ambony tany sy amin'ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahorana n'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy
fa tonga ny andro fitsarany ary miankovy ao anylohan'izay nanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Amin'ny andin'ny fahafito eo tiako hifantohantsika mare. Andin'ny fahafito zao ny volagnany ao. Matahora Ndranagnahary, mba mavakan-Dragnahary, mipolimpoly hananika izao ny hoe mba olo tsy mavaka Ndragnahary, olo tsy matahotsy Ndragnahary, tsy matahotsy zay atahorako. Zahay mipolipoly miharaty ambony tany atoy. Maro ny raha mampitoreo, maro ny raha mampitomagna, maro ny raha le mampitserika amin'ny tany atoy. Le zay ty volagniny olo hoe mba tsy matahotsy Ndragnahary lahy, mba tsy matahotsy gn'atahorako. Ka ny hafatsy andesiny ny anjely voalohany eto de hoe matahora. Izy volagna anjely voalohany, ny teny voalohany volagniny de hoe matahora. Ino mo dikany hoe matahotsy zao? Ino mo dikany hoe matahotsy Ndragnahary? Laha iha ro mamaly azy, ino no atao hoe matahotsy Ndragnahary? Mivolagna moa. Ino atao matahotsy Ndragnahary? Mety ho marina zay. Fa zao, laha araky ny Baiboly, laha ny Baiboly ro hodinihintsika, ino atao hoe matahotsy Ndragnahary? Amin'ny ohabolana toko 7:10. Ohabolana toko 7:10. Izao no amarita ity hoe mavaka Ndragnahary, matahotsy Ndragnahary. Amin'ny ohabolana toko 7:10. Ny fahatahorana Ndragnahary ro fiandohany fahendrea. Iha zany laha vo matahotsy Ndragnahary, miandoha eo fahendrenao. Laha vo iha zany hendry, manomboky hendry iha zany hoe hendry, matahotsy Ndragnahary iha zay. Ino koa gn'atao hoe hendry? Ino gn'atao hoe hendry? Gn'atao hoe hendry apetraka aminao ny fagnontania zay. Ino gn'atao hoe hendry laha agnontania? Gn'atao hoe hendry tsy mivolambola raty, gn'atao hoe hendry tsy mamono olo, gn'atao hoe hendry mipetraky soa. Zay vokatsy ny aby zay. Fa gn'atao hoe hendry agnatin'ny Baiboly eto ohabolana toko 7:13. Ny fankahalana ny ratsy ro fahatahorana an Jehova. Lafa halanao ny raha raty, izay ro atao hoe fahendriagny zay. Izay ro atao hoe fahatahorana Ndragnahary zay. Ny atao hoe matahotsy Ndragnahary zany olo hendry, olo mankahala ny raha raty, olo tsy tia manao raha raty. Zay gn'atao hoe hendry. Zay gn'atao hoe matahotsy Ndragnahary. Kanao, ino moa ny dikany hoe mankahala ny raha raty zao? Ino raha mankahala raha raty zao? Ino gn'amantara fa raty ny raha raiky? Ino mba valeo koa zay? Ino gn'amantaranao fa raty ny raha raiky? Mety tsy mifagnaraka amin'ny sitrapon-Ndragnahary, marina zay. Manakory koa ny valiteninao jaray? Mety marina zay. Mety mifagnaraka amin'ny raha nytenendry-Ndragnahary. Marina zay. Fa izao, ny tena vatany to le hintoy. Ny gn'amantara fa raty ny raha raiky tsy mifagnaraka amin'ny lilina petraky Ndragnahary. Zay gn'amantara fa raty ny raha raiky. Tsy mifagnaraka amin'ny lilina fa napetraky Ndragnahary. Ino maharaty gny mamono olo? Safe fa misy lilina mipetraky hoe ka mamono olo. Raty gny mangalatsy safe fa napetraky Ndragnahary gny lily ka mangalatsy. Raty gny mijangajanga safe fa napetraky Ndragnahary hoe erika mijangajanga. Ireo zany fa napetraky Ndragnahary ny lily mandikandreo iha manao raty zany dikan'izay. Tsy hendry zay. Ary tsy matahotsy Ndragnahary. Ary raty anio. Amin'ny ohabolana toko 7:17. Ny fahatahorana Ndragnahary mahela velona. Fa laha iha tsy matahotsy Ndragnahary, hafohezigny fiainao. Mahela velo koa ny matahotsy Ndragnahary. Lafa malalaka iha ralahy ranabavy, fa kiosoa moa ny Salamo 7:20. Fa kiosoa io. Fa fitahia ho an'olo zay matahotsy Ndragnahary io. Ny tokatragno la la tsisy koa manahaka azy. Ny fiainam-pianakavia la la tsisy koa manahaka azy. Ino moa gny raha mitranga lafa tsika matahotsy Ndragnahary? Ino gny raha misy ambonin'ny tany etoy? Misy raha miseho andagnitsagny lafa tsika matahotsy Ndragnahary. Gn'ambony tany etoy de zao fitahia safononoky, fitahia problemitsika eo ndra misy aza zakatsika avao, fitahia fahasoava. Fa andagnitsagny misy raha hoy zao. Amin'ny Malakia toko 7:10. Malakia toko 7:10. Ary tamin'izany zay rahitra natahotra an Jehova de samy niresaka tamin'ny namany avy. Ary Jehova ny haino ka nandre zany, ary nisy boky nisorata
tagnatrehany eo ho fahatsarova izay matahotra azy ka zany misy boky soroata ho an'olo anorata hoe iano nataho sahy zany hoe iano nitandrina ny didiko iano ro nataho sana hendry soa nankahalany ratina androany le misy boky soroata ty agnatrehan-Dragnahary mihitsy ro anoratany io ka izao la ia matahotsy an-Dragnahary la ia mitandrina ny didiny mankahalany raha raty aby dia zao misy boky soratana andany zany gn'agnara mirakitsy gn'agnara na hoe nitandrina ny didy olo raiky toy injarahy toy inahota toy firy molindry Dragnahary io folo amin'ny toy fotoa toy de mivolagna aminareo mivolagna aminao tsy folo avao na miaigny tegna tsy folo avao lilindry Dragnahary na miaigny teo Pasteur Théophile ty koa fa anao kory fa hamoro lily hafaka tsy folo avao lilina mendry Dragnahary tamy telobody Sinay folo raikambo nahoda folo raikambo njarahy aia misy an'izao avalio he baibolinao amy Levitikosy toko faha 27 amby Levitikosy toko faha 27 amby laha jerenao ny Levitikosy toko faha 21 amby de zao fitahina siozona tahiandry Dragnahary laha ohatsy ka mitandrina didy folo ozondry Dragnahary laha ohatsy ka tsy tandremanao didy folo zay gny famitinana amy Levitikosy toko faha 21 amby fa amy Levitikosy toko faha 27 amby izy de nametraky lalàna ny amin'ny voady sy ny fahafolo-karena ny voady sy ny fahafolo-karena voady zao ny rakitsy zao fanatitsy zao de amin'ny toko faha 7 tao de andiny voalohany ka hatrany amin'ny andiny faha 7 any dia misy fanatitra ameny olona tany olona hanagna biby fiompy amenan Dragnahary masina de masina Dragnahary igny ary ny mpisorona no manao hoe zao zany ro valeran'ny raha toy zao ro beheva ao izao ro aloha ao amin'ny drala io dia toy izay raha igny amin'ny andininy faha 30 ary ny apahafolo ny vokatra rehetra eo amin'ny tany na avy amin'ny tanimbary na avy amin'ny sady any Jehova masina ho any Jehova zany raha iabiaby hanagna iabiaby avy aminao zany any Jehova avy amin'ny Jehova io ka ny apahafolon'io tany ambary aomby ny hareanao ny varotsonao ny amin'ny benefisinao apahafolo ny benefisinao apahafolo ny karamanao de zao any Jehova izany fa tsy anao zay le fiarahamiasa amin'ny Dragnahary zay de zareo any amdiny faha 430 ireo no didy izay nandidian'i Jehova ny Mosesy ho an'ny zanak'Israely teo atendrombohitra Sinay akoatsy ny didy folo na mpanoratindry Dragnahary any Mosesy agnatin'le vato fisaka roa le nisy talily bevata nisy talily matanjaky mare fahafolo raikambiny tsy nisorata io fa le nandidia azy io lily napetraky Dragnahary io Mosesy ho an'ny zanak'Israely tsika zanak'Israely haniky zao lily napetra io hoe taovy ny fanatitra sy ny apahafolony gn'apahafologny raha iabytsika io zany tsy antsika io fa Dragnahary nagnome azy ka laha ty azy vata itsika arahatsika zay lily izay fa laha tsika zany ataotsika hoe tsy manome an'izay apahafolo izay le tsy manaraka ny didin'Andriamanitra izay zany natao hoe tsy hendry ary dikan'izay tsy matahotsy Dragnahary ny hitahinao Dragnahary hitantana ny fiaignanao ka manomboka amizao iha hagnampolo ny fanatitra hagnampolo ny apahafolony ary ho vokatsy ty fiaignanao Dragnahary lahy hitahintsika iaby amen antsany marina amin'ny finoana Narira izay ni utunga pakato upakato retenisu izay manuvanifu faizay ratrizay wisanyando vanirai fiainana mandrakizay Tinavira izay ni
adalana ritsalan fitandremana ny lalan ny marina tsy azo lavina fa manome fafana o mariky lay fity naseonao teo kalvary lay didim-pitiavana mitaiza aminy marina tsy adalana ritsalan fitandremana ny lalan ny marina tsy azo lavina fa manome faafana o mariky lay fity naseonao teo kalvary lay didim-pitiavana mitaiza aminy marina tiao Jesosy fa tiankatoanao tiao Jesosy fa tiako ianao fa ianao no namonjy ay misaotra anao izay tiao Jesosy fa tiankatoanao tiao Jesosy feno ny herinao ompiaino mpankato ka tsy anamafy ny fo harena ny fahasalamako harena ny fahasalamako fandaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab. hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama sy matanjaka ary ela velona miaraka amin'ny Dr Ivra Velson, filompanorona ny ONG Sixwab. dia efa le fatafahoana aminao amin'ny alalan'ity fandarana iresahana mahakasika ny fahasalamana ity indray. Ny namanao naritiana ny eto amin'ny fanolorany tsy ampiandry elanao intsony satria efa todina sy maika mihitsy ianao. Hanovony soa ny tsara mahasalama sy mahaela velona kiindro azy atolotra ny fandaharana eo amin'ny mikroany zoanitra Dr Ivra Velson. efa nisy fomba fiaina maromaro ny resahana teto fa nalahidiny izany fahelana velona izany. Miarabanao dokotera. Manahoana tompoko? Ya, inona indray no fomba fiaina mahasoa mahasalama ho resahantsika androany? Fomba fiainana mahasalama ho resahantsika androany dia ny fimehezana sy ny atao hoe fahaizana miaina, zany hoe joie de vivre, fifaliana ao fiainana zany. Efa maromaro ny fomba fiaina ny resahantsika teto izay fanalahidiny fahelana velona na ny longévité. Inona amin'ireo fomba fiaina mahasalama ireo re dokotera no tombony atsika malagasy? Etsaka tokoa ny fomba fiainana zay ananatsika tombony eto Madagasikara. Misy ilay fomba fiteny frantsay vokapikarohana moa zany izy io hoe les 7 meilleurs médecins, zany hoe ireo dokotera fito tsara indrindra. Dia inona moa izy ireo? Ny masoandro, ny rivotra madio, ny fampiasana vatana, ny rano, ny fitiavana, ny fialan-tsasatra ary ny fimehezana. Reo zany no tsy hoe fanafody fa
tena hoe fomba fiainana izay mahasolo ny atao hoe dokotera zany hoe araka ny teneniko teo hoe lereo dokotera 7 tsara indrindra averiko ny mandeha izy reo tombony ho antsika malagasy izy reo ny masoandro tena ananatsika zany rivotra madio ananatsika zany ny fampiasana vatana azotsika atao zany ny rano ananatsika zany ny fitiavana malagasy azo lazainy hoe olo ny fitiavana ny fialan-tsasatra ny repos zany de zavatra lehibe ary ny fimehezana reo zany ny atao hoe 7 meilleurs médecins ary io fimehezana sy ny joie de vivre io zany no resantsika androany ny siansa zany dia tena nanao fandiniana lalina mihitsy mikasika an'ity fimehezana ity ary hita ary voamarina voaporofo ara-tsiansa fa miditra ao amin'ny fanasitranana ny olona anankiray amin'ny endriny ngezabe mihitsy ny fimehezana ary misy fomba fiteny scientifika ao amin'ny monde médical moa zany de miteny hoe le vrai remède tena fitsabona mahomby ity fimehezana ity am'izao tsika miteny zao dia mampiasa an'ilay fomba fiteny hoe le rire qui soigne zany hoe ny fimehezana zay hitsabona ny toeram-pitsabona maro indrindraindrindra moa any Eropa zany tena mampiasa an'izy ity misy mihitsy aza fikambanana zay any amin'ny hôpitaly any zary lasa spécialité mihitsy izy ity ohatra hoe cardiologue mpitsabo momba ny fo mpitsabo momba ny maso ophtalmologue mpitsabo momba ny rein ataontsika hoe fitsabona mikasika ny retsim-pandre neurologue sinsisa fa ity resaka fimehezana ty de lasa spécialité manokana mihitsy io le atao hoe gélothérapie zany hoe traitement par le rire ary misy dokotera niofana manokana mihitsy ny am'izany ny fampimehezana marary zany mba hanadinona izy ireo ny fanaintainana sy ireo zavatra maro zay mety mahazo an'ireny marary ireny ary misy de tena very andro very di mihitsy anaovan'ireo dokotera pampimey ireo amin'ny fitsabona any amin'ny hôpitaly ary izy io tena mandaitra mihitsy any amin'ireny atao hoe hôpitaly ny ankizy ireny zany hoe any zany de tena miasa mafy mihitsy sy any amin'ny resaka cancérologie fitsabona mikasika ny cancer ity resaka fimehezana ty ka zava-dehibe ny fimehezana rehefa aveo angamba de ho tany saiko rehefa aveo hoe inona avy ny akony zany fimehezana zany amin'ny fahasalamana afa kely mihitsy ty fomba fiainana anankiray ty tsy takan'ireo teo aloha ahoana re dokotera amin'ny maha dokotera pikaroka anao ahoana zany ny fomba fihinana ve moa zany nilazako azy ity fanafody natoraly atao fimehezana ity atao fimehezana ity maro de maro mihitsy ny olona nandalo teo amiko misy olona reny le olona tratrany akivina lalina amin'ny fiainana ireny tonga ao amin'ny hôpitaly izy ireny de ny zavatra ataoko voalohany de mampime azy de misy moa somary tesitra kely mihitsy za ve dokotera efa manana olana de mbola ampimezinao ihany de izay zavatra zay nefa tsy maintsy azavaina aminy hoe ilainy mihitsy le me ka misy fomba maro de maro zany fampiasana an'ity fimehezana ity ahoana ny fomba fanaovana azy ny tena fitsabona amin'ny alalan'ny fimehezana dia ohatrany finanana fanafody rehetra io maraina atoandro hariva maraina 3 comprimé na fimehezana zany comprimé anankitelo ny fimehezana maraina atoandro hariva fanafodin'ny dokotera io de zao 10 minitra maraina 10 minitra atoandro 10 minitra hariva mitady zay zavatra imehezana ary angonina daholy ireo zavatra izay ampime
angonina daholy azotsika atao mijery an'ireny film mampime reny eto Madagasikara de misy an'ireo mpanao atsikana maro samihafa azotsika enregistreny izy reny de ireny no alefa rehefa tonga le fotoana iomehezana misy aza any andafy ihany a ny olona manao anty fomba fimehezana ty de mandeha manao karazana an'ireny maquillage isan-karazany reny a de aseho iny isaky maraina de mandeha amlohan'ny fitaratra hoe ohatratran'izao zany mipoziko raha zao ny ataoko de iny no mehezana sy ny sisa fa ny tena izy zany a 10 minitra maraina 10 minitra toandro 10 minitra ariva raha ohatra ianao tsy mahita zavatra mety ampime anao a de ndana maka ankizy kely anankiray de ohatra hoe atao zay ampime anazy de miaraka mime aminy de miaraka miazakazaka kely de miaraka mitsambikina de sy ny sisa reny zany a dia fitsaboana mahomby mihitsy a ao amin'ny resaka vatatsika io satria ny vatatsika mantsy rehefa manomboka mime isika dia misy nofo na atao hoe muscle zany a roapolo eo amin'ny tarehintsika eo a miasa ary rehefa miasa ireo muscle na nofo roapolo ireo a dia mandefa afatra any amin'ny atidoha de rehefa mandefa afatra amin'ny atidoha ireo muscle ireo a dia mamokatra le atao hoe hormone de plaisir ny atidohantsika io le atao hoe dopamine ka zava-dehibe mihitsy zany ty fimehezana ity a de manasa atsika tsireray avy anao fanandramana maraina 10 minitra atoandro aza metany vaky fitenenana so de hoe lasa ataon'ny olona dala ndray tsika hoe tena metany vaky fa tena misy antony mihitsy zany ao a ary atao karazana fafinaretana mihitsy zany le me tsy hoe mitsika vendrana fa tena atao asa mihitsy ary fifaliana any andafy ihany eny tsy hoe ny any andafy ihany moa zany fa eran-tany tsy haiko na fantatrao zao hoe zany hoe ny alahady voalohany volana May dia andro raisam-pirenena ny fimehezana de aza mba motomototra am'izany fotoana zany fa tena ohatrany manarira ny olona rehetrarehetra me ary na ny biby aza me za moa zany manana ty ordinateurako ty de misy an'reto biby isan-karazany me reto fa tsy ny olombelona ihany me eto an'loko eto zao misy rajako tena tapatsinay amin'ny fimehezana mihitsy izy de zava-dehibe zany me zany ya eny tompoko fantanina mba manitikitika hoe fitentsika malagasy hoe tapatsinay fa mitsiky fotsiny ampy ve le hoe mitsiky fotsiny fa tsy maintsy mila hoe mikakakaka ve amin'ty fitsaboana ity fitsaboana ty moa zany hafa kely ary be dehibe ny olona mieritreritra hoe tsisy dikany izy io kanefa tena mandaitra mihitsy a rehefa aveo moa zany somary velatra be dehibe mihitsy ako amin'ny filazana mikasika an'ity fimehezana ity be dehibe ny karazany fimehezana ary misy olona tsy mahay mime akory aza ny mitsika hafa ny me misy karazany betsaka iko misy natao hoe rira jaune rira bleu sy sisa zany hoe raha ohatra zao misy ataoko hoe tompony andraikitra anankiray mpampiasa anankiray ohatra satria izy mpampiasa tsy te hiaraka me ary te hanavatena amin'ireo mpiasa namany mpiara-miasa aminy zany a de izy zany tsy te hime mihitsy zara fa raha ataontsika hoe misokatra kely fotsiny ny molotrany aneo an'izay fimehezana zay le atao hoe rira jaune zany hoe ohatrany hoe mime ao anatin'ny fiatsaram-belatsy tsy amin'ny fo zay ny atao hoe rira jaune ka ireny zany de tena tsy de mandaitra mihitsy fa raha ohatra atsika te ampiatra mihitsy a de le mikakakaka mihitsy a satria rehefa mikakakaka tsika dia misy effort musculaire avy any amin'ny diaphragme mamoaka an'ireo loto réserve ao anatin'ny avokavoka ao a jerevony hoe rehefa mime fotsiny ianao a tsy misy rivotra mivoaka eny fa raha vo tena le mikakakaka ianao de misy rivotra mivoaka ao ary famoahana loto iny rivotra mivoaka iny ka io zany a tena ny iantsona atsika zany de le mikakakaka ary jerevony zavatra natao anatin'ny fanandramana sientifika izy ty a
misy dokotera kibokiboany daholo le marary rehetrarehetra kitikitiany daholo amin'ny amin'ny faritra zay mampome an'le olona de mikakakaka eo le olona fa rehefa aveo sitran'le olona misy zany zavatra zany ary be deaibe mihitsy ny dokotera any ampita an-dranomasina any Eropa moa zany tena mpampiasa izy ity hoe le rira médecin ity de tena fomba anankiray hitsaboana olona tsara indrindra. Inona re dokotera no fetraikany no vokany ako ny amin'ny fahasalamana? Alohany resahako an'izay hoe fiantraikany zay ho tany saiko vetivety ny zavatra azo atao aloha am'le fimehezana teo azo atao tsara mijery reo oronan-tsary mampome be deaibe izy ireo ohatra reny video gag mandeha reny ohatra reny ataontsika hoe Mr Bean misy an'ireny hoe Louis de Funès ny any andafy moa zany no tena ahitantsika tsy reny ihany fa be deaibe eto Madagasikara zao manana andry Gottlieb tsika manana andry zareo amin'ny Fouillé isika manana ny Francis Turbo tsika Rirajao sy ny namany Malokila sy ny namany amin'ireo oronan-tsary mampome ireo de mampome ary misy olona efa mampome zao aza le zavatra no ny atezerany de izy tsy teme mihitsy tsy teme ary raha mba me reny olona reny ray segondra roa segondra me ary anao raha nitodika tamy tsy hitanao akory ny mezany teo mba nitsiky kely fotsiny ary ireny de tena zava-doza mihitsy amin'ny atao hoe fomba fiainana amin'ny fahasalamantsika satria isika rehefa manana fahatezerana de tadidio tsara na tesitra tsika na malahelo tsika rehefa ao anatin'ireo fahatezerana sy alahelo reo ny olona anankiray de tadidio tsara mihitsy fa misy tsy ranoka vokariny vatatsika ary reo tsy ranoka ireo dia tsy mahatonga fifaliana ho atsika fa mikiky ny vatatsika mihitsy ka zay ny mahatonga amin'ny baiboly ny teny hoe mifalia mandrakariva tena ilaina io mifaly io na inona ny olana eo amin'ny fiainanao dia mifalia fantanefa matetika apetraky ny olona amiko mihitsy ty hoe inona ny antony dokotera mahatonga ny lehilahy maty alohan'ny vehivavy ny vehivavy na de manana olana tahaka ny ahoana de mitsikitsikiny foana izy hoentiny eny any fitsikitsikiny fa ny lehilahy rehefa manana olana de tena miseho eny amin'ny endriny amin'ny fiainany ray manontolo hoe tena vomafy le rangahy zany tena vomafy mihitsy zany rangahy zany tena tsy mba hay mihitsy manafina an'izany fahasairanana na olana eo amin'ny fiainana zany ka isika de tokony me mandrakariva misy karazana olona zay tena mpime foana izy ary ireny olona reny de hita fa tsy de marary firy satria izy me foana zay zavatra ataony de ahitany zavatra omehezana foana reny olona reny tsy de marary firy mihitsy satria le hormone de plaisir ao aminy mandrafitra ny vatany mihitsy mba hiala satria manampy amin'ny immunité ny fimehezana miakatra ny hery fiarovana rehefa mesika ka reny zany zavatra anankiray zay anisany azotsika atao ary efa teneny kombeny efa ngamba intelo na inefatra ny teny an'ity zavatra ity mahaiza milalao miaraka amin'ny ankizy kely satria ny ankizy kely dia tsy mahay afa-tsy ny fifaliana ny anazy falifaly foana ianao tsy mahita ankizy kely hoe mipetraka ry an'izoro-trano ary de mitokona ry de fa na de miady aza ny ankizy kely poa toy zay de miombona izy ary miaraka milalao fa ny antsika raha ohatra olon-droa miady ohatra olon-dehibe roa miady roa volana telo volana tsy mifampiteny sy ny sisa reny anefa de mikiky ny fahasalamantsika reny fa ny zazakely mahay manadino ny olana izy ary vetivety de adino le olona niady taminy teo le namany niady taminy teo vetivety de namany farany akaiky azy indray sy zany zavatra zany dia tena fahaiza miaina tokony ananatsika fa anisany miantoka fahasalamana zany
de valiko am'izay ary le fanontaniana hoe inona ny akony ty fimehezana ty amin'ny fahasalamana maromaro izy ireo. Ny olona tsy me ka asmatika de mihetsika matetika ny asma. Raha ohatra zany misy olona anankiray asmatika ka tsy tiana hihetsika le asma, miheza ihany. Ary misy ny atao hoe ulcère any amin'ny vavony ihany, zany hoe misy rimbona zany ny rindrim-bavony, misy maratra ny rindrim-bavony. Ireny moa ny atao hoe ulcère de stress. Rehefa manana olana be zany ny olona dia lasa marary vavony tampoka eo, izay ny atao hoe ulcère de stress. Reny ulcère de stress reny ny fomba hitsabonan'ireny tsara indrindra, ankoatra ny fanafody meny dokotera moa zany, fa isorohana anazy tsara indrindra de ny fimehezana. Ny misy olona maromaro zay marary ny lamosina, be de be ny olona marary lamosina, mety fimehezana fotsiny de afaka an'zany, me fotsiny de afaka zany. Ary toy ny olona mitohana ito, ny fimehezana dia manala le fitohanana. Zany hoe tsy mikaka ny olona 5 andro, tsy mivoaka ny olona 5 andro, 4 andro, 3 andro, fa rehefa mezy de lasa vetivety de tonga ny toerana fivoahana de mandeha mivoaka. Inona ny fandraisan'zany? Tadidio fa io tsinay io tube digestif, zany hoe lalan-kanina tsika io indrindra ny tapany ary ambany ary amin'ny tsinay zay mitahiry an'ireo loto rehetrarehetra ireo dia misy muscle izy io. De io muscle io zany mihetsika, zay fietsehan'zay muscle zay mahatonga atsika mamoaka loto ohatra mandeha farivotra ohatra azafady ohatra hoe mikaka. Ka ireo muscle reo tsy mihetsika de zay mahatonga le fitohanana. Tsy manao ny asany zany reo muscle reo dia lasa mitohana ny olona anankiray. Ka izao ny secret ngezabe, rehefa me mikakakaka ny olona de me koa ny tsinay, mihetsika koa zany le muscle ary amin'ny tsinay dia lasa mamoaka maloto izy. Ary ity moa zany teny matetika fiteneniko amin'ny mpianatra izy ity, mialatsiny aloha tenenako azy. Raha ohatra ao am-pianarana ka misy olona mandefa rivotra ka tsy fantatra hoe iza le nandefa rivotra teo, aza mba miala amin'ireny olona meme reny mihitsy. Fa tsy maintsy ray amin'ireny olona meme reny mihitsy no nandefa rivotra teo. Zavatra ohatrany hoe mampime zany zavatra zany, fa fahamarinana zany ary voapirofo ara-tsiansy zany, fa ny olona milongolongo tsy mandefa rivotra zany. Zany hoe miangonao anatiny ao zany loto rehetrarehetra. Fa rehefa meme ny olona dia vetivety mihetsika le muscle ary amin'ny tsinay de lasa daholo mandefa rivotra, lasa mankany amin'ny toerana fivoahana, de zay mahatonga ny hoe constipation dia tsy mahavoa ny olona zay me. Reny moa zany zavatra resantsika. Anisan'izany koa ny muscle amin'ny fo. Io fotsika io de muscle izy io. Ary mihetsika foana io muscle io amin'ny fo io, zay mahatonga ny fo de mitepy foana. Na de misy repos izy io fa tsy hitatsika tsara hoe firy segondra ny repos-ny, fa misy repos kely izy io. Fa ny fo zany dia anisany mifandray be amin'ireo nofo eo amin'ny tarehintsika. Ka raha metsika de me koa ny fo. Ka anisan'ny fitaovana anankiray hitsabona ny olona zay marary fo, le hoe le fimehezana zany. Raha ohatra tiatsika ny ho tsara indrindra ny fiatraikan'izany fimehezana zany ary tena misy vokany ngezabe eo amintsika, dia tsara sady meny mihinana zavatra misy vitamine C. Ohatra hoe voasarimakirana. Any Japon misy fomba fiteny hoe le petit plaisir des japonais, ty voasarimakirana io. Ary rehefa andeha hanao fimehezana, zany hoe karazana hoe zavatra atsikatsika na zareo, ka andeha ime de tsy maintsy mihinana voasarimakirana, zay le petit plaisir. De miaraka amin'ny fimehezana zay de tena fanafody mandaitra mihitsy, afaka ny lombalgie, ireo hoe marary an-damosina sisisa reny. Alohan'ny io mehezana zany. Alohan'ny mehezana
tena mihitsy de sasany moa zany sady meno mihinana voasary makirana zany ataony olona daholo na efa manamboatra jus na voasary makirana kely ianao sady meno misotro kely me de misotro kely fa tena misy fiantraikany be eo amin'ny fahasalamana izany toejavatra zany. Mahasambatra raha teo ny fimehezana, mampitombo ny hery fiarovana ny fimehezana ary mampitombo ny fifantohana sy ny confiance ina moa zany ny fatokisantena ny fimehezana ary manala ny stress moa zany na ny raritsaina ary any amin'ny cancérologie amin'ireo dokotera zay mitsabo an'ireo olona voan'ny cancer ny fimehezana dia fomba anankiray anadinoana ny fanaintainana ka mahereza tsika mianakavy ny me de afaka me kely ve anao namana tsara mihitsy zay fimehezana zay de andeha ataotsika fahazarana izany me zany misaotra tompoko laharana moa zany tsy adiniko miteny 034 39 415 28 averiko ny mandeha 034 39 415 28 033 12 261 77 mankasitraka indrindra dokotera. Efa be zay voalazy zay manaova fampiarana Andriamanitra ny fiadanana ny hitantsika mianakavy samosalama sy ho ela velona. Mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary ho amin'ny fandaharana ara-pahasalamana. Fahasalamana voalohan-karena kolokolo isanandro favolamena. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Fandaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab. Hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga, ahitana olona salama sy matanjaka ary ela velona. Miaraka amin'ny Dr Ivra Velson, filompanorona ny ONG Sixwab. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Amin'ny tian'io ty isika dia iresaka mikasika ny afatry ny anjely telo izay asain'Andriamanitra toriana maneran-tany. Efa ela efatrany amin'ny taona 490 no nanomboka ny fitoriana ny afatry ny anjely telo. Inona moa voarakitra ao anatin'izany ary nahoana ny tsy maintsy toriana maneran-tany zany? Miaraka aminao amin'izao fiarah-mianatra izao ny namanao Elion Andriamitanso. Ao amin'ny Apokalipsy toko 4:10 andiny fahenina ka hatramin'ny 12 no ahitantsika izay afatry ny anjely telo zany. Apokalipsy toko 4:10 manomboka eo amin'ny andiny fahenina. Fa izao no vakitsika ary eo amin'ny andiny 7. Ny anjely voalohany dia miantso amin'ny feo mahery hoe matahorana ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofa eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ny anjely eto dia tandindona maneho ireo mpitory ny filazantsara mitory ny afatry ny anjely telo voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko 4:10. Ny antso ny lanitra dia ny anolorantsika, ny fahatokitsika tanteraka sy faratampony sy ny fiakofantsika amin'ny fotsika manontolo amin'ilay pahary namorona antsika eo anatrehany fitsarana zay ho tonga.
tsy maintsy mandalo fitsarana na iza ary ho tsaraina am'izay safidy raisintsika isika. Iankohaka amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika ve sa iankohaka amin'ny bibidia zay hanery zao tontolo zao amin'ny fomba mahatsiravina, satria tsy mahazo mividy sy mahazo mivarotra, tena very mihitsy ny zon'ny olona zay tsy mety miankohaka amin'ny bibidia efa nianarantsika teto zay. De zao no ambaran'ilay anjely faharoa mirakitra ny fitoriana ny filazantsara zany afatra izany. Rava Babilôna lehibe zay nampisotro ny firenena rehetra ny divainy fahatezerana no ny fijangajangany. Efa nianarantsika teto zany. Babilôna fahiny zay nanana ny Nebokadnezara ho mpanjakany de nanery ny olona rehetra iankohaka tamin'ilay sary olona volamena zay nataony ary zay tsy manaky de hodorana amin'ny laforma rehetra afo. Ilay Babilôna moderna de hanao an'izany koa. Ary eto ny mampiavaka azy de ny fijangajangana ara-panahy izy ty, fampifangaroana ny fivavahana amin'Andriamanitra sy ny fivavahana amin'ny sampy zay midika hoe fivavahana amin'ny Satana mihitsy. Tezitra Andriamanitra de handrava any Babilôna. Noho izany zavatra mahatsiravina ataony zany, maninona raha izy rery ny miezaka manao zay fanompona tiany atao, fa maninona ny firenena rehetra no asainy manao koa? Babilôna dia maneho ny rafi-pivavahana tratry ny fiemorana sy ny fahalavona, niemotra tamin'ny fanarana an'Andriamanitra lavo tanteraka. Nandahany hafatry ny anjely voalohany izy zay mitona ny olona niankohaka amin'Andriamanitra sy atahotra azy. Fa ny safidy ny rafi-piankofana sandoka, zay no antony ampitandremana antsika ao amin'ny Apokalipsy 4:12 mba tsy ankohaka amin'ny bibidia sy ny sariny. Safidy mifanohitra anankiroa zany no hita eto: fiankofana amin'ny pahary ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika, na fiankofana amin'ny Satana amin'ny alalan'ilay bibidia. Handray ny fanapa-kevitra farany, tsy azo vaina momba zay iandaniny tanteraka ny olona tsirairay eto amin'ity planeta ity. Mazava ny safidy, Jesosy sa Satana? Iankohaka amin'ny Jesosy sa iankohaka amin'ny Satana? Amin'izao fotoana izao moa dia misy mivoy sahady fa tsy natao hivavahana Jesosy, natao amin'ny anarany fotsiny fivavahana. Mampalahelo zany, fomba entina manamaivana ny fiankohofana amin'ny Jesosy zany. Fa mazava ny safidy, voalaza. Misy toetra anankiroa ananan'ireo zay mandatsy ankohaka amin'ny bibidia, ireo zanak'Andriamanitra marina ahatratra amin'ny farany. Araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:12. Apokalipsy 4:12. Indro ny faharetan'ny olona masina, ny hoe masina eto dia voatokana satria nanoka tena ho an'Andriamanitra. Dia ny tsiambaratelon'ny faharetan'izy ireo dia izao: mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Raha hitantsika amin'izao fotoana izao dehibe ny mivoy fotsiny hoe finoana azy, zay ny mamonjy antsika. Marina zany, fa ny olona tena mino azy ary nandray famonjena tamin'ny finoana dia mitandrina ny didin'Andriamanitra, tsy mampisaraka an'ireo anankiroa ireo. Zay zany tsy ambaratelon'ny olona zay aharitra hatramin'ny farany. Amin'ny andro farany Andriamanitra dia hanana olona mahatoky eo anoloan'ny fanoherana lehibe indrindra sy ny fanenjehana mivaivay indrindra eo amin'ny tantarany tany. Efa hitantsika izany ao amin'ny Apokalipsy 7:13, ny amin'ny famaizana zay ataon'ny bibidia araka ny tolotsaina omeny Satana azy, fa tsy avela hividy, tsy avela hivarotra zay rehetra tsy miankohaka aminy. Tsy maintsy iseo zany. Ary izao isika dia mila mianatra ny miankohaka manontolo amin'Andriamanitra, tsisy fangarony, le Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Noho ny amin'ny fahamarinan'i Kristy, zay natolotra ho an'ireo zanak'Andriamanitra ijoro ho fanomezana no hanana ny fiainana feno fahasoavana sy fankatoavana. Miery ny fanan'Andriamanitra, mifanohitra mivantana ny fiankofana amin'ny bibidia, ny fiankofana amin'ny pahary, ary aseho amin'ny fitandremana ireo didin'Andriamanitra izany. Ny fiankofana no fototry ny fifanandrinana farany, aza dino zay averina ihany, ny fototry ny ady farany, zay hoe ady ny Aramagedona, tsy ady amin'ny basy sy ny tafondro sy ny misila,
fa ady ifanaovany tsara sy ny ratsy fifanandrinana farany mahakasika ny fiandaniana am Kristy na amin'ny fahefany Biblia ary sabata no ivony zany ny sabata no ivony zany fifanandrinany tsara sy ny ratsy zany ny mariky ny Biblia dia ny fiankofana amin'ny andro hafa no foron'olombelona fa tsy ny andro sabata tsy ino an Jesosy fotsiny ihany zay mpanaradia feno fanolorantena ho an'ny mpamonjy anana ny finoany Jesosy koa tsy hoe mino an Jesosy fotsiny fa anana ny finoany Jesosy zay nataony ho antsika ny finoany Jesosy dia finoana lalina feno fitokiana feno fanolorantena tsy miambahamba tsy azony devolony helo rehetra sy ny fizahan-toetra rehetra eto tany ozongozonina omeny Jesosy ny mpanaraka azy zany finoany zany mba tonga azy ireo ho tafajoro hatramin'ny farany tahaka azy koa za ny finoany zany dia matoky na dia tsy mahita azy mino na dia tsy mahalala ny antony rehetra azy ary manantena na dia tsy mahatakatra ny zavatra rehetra azy matoky fotsiny izy fa rehefa manaraka an Jesosy mankatoy izay nolazainy am-pitiavana tsy misy fo mizarazara dia Jesosy no hikarakara azy ampijoro azy hatramin'ny farany ny finoany Jesosy dia fanomezana izay raisintsika amin'ny finoana raisina amin'ny finoana izany rehefa ho avy ny fotoan-tsarotra farany ka tsy azo hividy tsy azo hivarotra isika izay mpanaradian'i Jesosy hiatrika fanenjena sy fampidirana ponja vokatra zany ary fahafatesana mihitsy aza dia ny finoany Jesosy i finoany Jesosy izay omena antsika io araisina amin'ny finoana no anampy antsika amakivaky ireo ora farany eto tany mandra-pahatonga ny fiverenan'i Jesosy hero antsika zany mety miasa saintsika hoe ahoana ny mba hatafajoro amin'izany ny finoany Jesosy mihitsy nomeny antsika fa raiso am-pinoana dieny zao satria aoka tsy ho adino fa mareo fisedrana velan'Andriamanitra mandalo amintsika isan'andro arak'izay zakantsika dia amin'ny alalan'ireny no anomanan'Andriamanitra ny finoanao ankehitriny ny amin'izay iseho aminao avy misy fanazarana zany ataon'Andriamanitra amintsika mba hatoko tanteraka azy miara-miasa soa izay rehetra mitrango eo amintsika mba hanaovantsika fanandramana hatoky azy tanteraka tsy rehefa tonga ny fanenjehana fa izao amin'izao zany dia menara mitoko tanteraka amin'Andriamanitra angatao ny finoan'i Jesosy ho anao amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany awr.org na feofanantenana.org